Iray amin'ireo kandida ilatsaka hovidiana fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa Patrick Raharmanana nambarany tamin'ny fomba ofisialy moa izany sy tonga izao ny fehim-potoana enim-bolana mialohan'ny hanatanterahana izay fifidianana filoham-pirenena izay raha ny fanazavany dia tokony efa eto an-tanindrazana avokoa ireo manam-pikasana ilatsaka ao anatin'izay fifidianana izay. Tato-pavao ary. Raha ho an'i Patrick Raharmanana, filoha-pitarika ny fikambanana vitantsika io izay isan'ny kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fahavalon'ny volana May taona 2024 dia tokony ho hita eto an-toerana avokoa ny tenan'ireo rehetra izay mikasa ny hirotsaka ho filoham-pirenena. Nambarany ihany koa fa izay mikasa hilatsaka ho fidiana dia tsy tokony hitantanany teteza mita intsony raha mikasa ny hilatsaka. Ny mikasika ny toetra raha eto am-pirenena zany no jerena dia marina fa misy ilay senita izay efa nilaza ny hoe mikarakara ny fifidianana ary nametraka n'ireo paikady sy ny daty rehetra mikasika ny fifidianana. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny volam-panjakana zany mbola tsy mivoaka amintsika amin'ny teny izao izay ahafahan'ny senita miasa. Raha ny tokony ho izy dia tapitra tamin'ny 30 oktobra teo ny fanisana ny olona mpifidy. Amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola tsy vita tanteraka zany ka izahay milatsaka ho kandida zany dia mba manentana ihany koa ny senitany hoe nahoana izahay kandida tsy mba misy mihitsy fakana hevitra avy aminay. Marina fa mbola tsy mipetraka ny hoe candidature officielle satria mbola tsy mivoaka ny lalàna fototra momba an'izany, nefa kosa mba hitanay hoe tsy mety ny hoe ny mpanao politika izay lazaina fa ao anatin'ny tondrozotra ihany no izay membre tanteraka manapa-kevitra ao anatin'ny senita izay aminay tsy mety izay satria mpanao politika tsy tokony hiditra ao anatin'ny fitantanana ny senita mihitsy. Anisan'ny olana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao tsy fahampiana rakasa raha nambarany ity filohan'ny fikambanana vitantsika io ity. Entina hanohanana ireo vahoaka sy hanampiana azy ireo amin'ny tsy fananana asa dia hisy ny hetsika goavana izay ho tanterahan'ny fikambanana amin'ny alahady 17 ny volana novambra izao. Izany dia ho tanterahana etsy amin'ny stady annexe Mahamasina mandritra ny tontolo andro. Nambaran'ity filohan'ny fikambanana vitantsika io ity moa fa efa ampy ny fepetra enim-bolana mialohan'ny fifidianana ka azo ataony manatanteraka fampielezana kevitra mialoha.